Ziwaiko tantaraina tompo ny herina misy fasanadiare sy ny eloko afaka ry avana malalo amin'ny tompo fifaliana lehibe ho antsika indray ny miona sy mifanatritava eto amin'ity ampitaindavitra ity ary dia miarabantsika rehetra nahatrahatra izao taona 2024 izao ary navita soa ny krismasy taona 2024 lasa teo iny faly sy ravo tokoa satria efa mambolana zao ny tsy nionana ary ity no fandaharana voalohany ao anatin'izao taona 2024 izao mbola ho ampitombony aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo hidery sika riavana sy anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiarahantsika sy ny fiombonantsika mamaky ny salamo fa 100 ka ny andininy voalohany ary hatramin'ny andininy farany amin'izany salamo zany niderahantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Mibio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatreny amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby, ny fahamarinany. Amen. Ivavaka isika riavana. Ry Tompo Andriamanitra ny famonjenanay io, ndreto izahay midiranao, mankalazanao, mame voninahitra anao indray, amin'ny fahafahanay Tompo manatanteraka ary manohy ny fampianarana mpitaindavitra tahaka ny tamin'iny taona lasiny ity zany ny fotoana voalohany indray Tompo, hanarahan'ireo mpianakavy ny finoana izay mianatra sy mandinika ary miara-mihevitra aminay izany teninao zany ampitaindavitra dia manateny izay fa miaraka aminay ianao ary momba anay mba ho vita soa izany fandaharana izany ary tsy ho azo tsampina fa hitondra aim-panahy sy hery entina hijoroana vavolombelona anaranao ary hitombona ny finoana sy ny fanantenana rahateo. Miasa Tompo fa amin'ny anaranao lay tompo ny voninahitra noentina maniry sy manao zany vavaka izany. Amen. Manohy isika riavana ny lesona izay efa natombokontsika tamin'ny lasa ary ity no lesona faharoa amin'ny fianarantsika ny epistily izay nosoratan'i Jaona. Ka ny epistily voalohany izay nosoratan'i Jaona efa vitantsika dia ny tany aloha rehetrarehetra tany ny toko voalohany sy ny toko faharoa. Zao amin'ny lesona vaovao zao kosa dia ny Jaona toko epistily voalohany soratan'i Jaona toko fahatelo, ny andininy voalohany ary avy hatrany dia mandray amin'ny toko fahaefatra ary ny andininy faha-raika amby roapolo. Zany no lesona izay hoentintsika hitondrana fanazavana. Isaorantsika ny tompo riavana fa azontsika tanterahana tsara izany ka
sarihana ny saintsika ankehitriny satria ao anatiny io Jaona epistily zay nosoratan'ny Jaona io a dia misy fizarana telo lehibe ary ao anatiny zany fizarana telo lehibe zany a dia manolotra lesona ny epistily zay nosoratan'ny Jaona satria misy faneho-kevitra anankitelo ao ary ny anankiray moa efa vitantsika fa hiditra amin'ny faharoa sy ny fahatelo sika izao ka ny faneho-kevitra faharoa zany a ny rosoantsika ary io fanoloran-kevitra faharoa io a de mbola zaraintsika roa ihany koa ny voalohany a de eo amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra ary ny andininy fahaenina Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina zany no jerentsika amin'ny lesona fahatelo manaraka mosika de mamarana an'ity epistily zay nosoratan'ny Jaona ity ny Jaona voalohany toko fahatelo dia aseho fa misy karazana zanam-pizarana valo hita ao anatiny zany toko fahatelo izany ary toy izao no filaharany raha tolotra antsika ao anatiny ny atao hoe fampitàna izany toko fahatelo zany ny voalohany a dia ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ao Jaona dia manambara ny amin'ny zanak'Andriamanitra ary isika no tondrony hoe zanak'Andriamanitra tokoa isika ary amin'ny fisehoan'i Jesoa Kristy dia ho fantatsika tanteraka tokoa izany ny faharoa dia eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny tokony adio antsika tahaka an'i Jesoa Kristy koa tokony adio isika tahaka an'i Jesoa Kristy koa satria Jesoa efa nanaisotra ny fahotantsika amin'izay mety petipetina nahazo antsika de nampitoetra antsika sy nampahalala antsika azy ny tenany ary de zany no hitantsika mamakivaky io Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo io ampahafantariny Jaonao ny toerana misy antsika eo anoloany zany hoe voninahitry Jesoa Kristy zay fa nambarany zany ary ny fahatelo a de Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy ao kosa de azo fitinina tahaka izao ao ka tsy ho voafitaka isika fa zay naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny vo mitoetra ao anatiny io moa zany a de fa fomba fampiasan'ny Jaona ary teny sy fampianarana lazainy matetika zany de hita miariary ao anatin'ity andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy ity ny filazany hoe lay vo zay ao anatintsika no mampitoetra atsika ao amin'ny tompo satria zany vo zany a no mitondra atsika sy iainantsika ao amin'i Kristy ka toy ny zanaka nateraka voatsangana tao amin'i Jesoa Kristy ny mino azy eo amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambe folo dia pirofo mahazanak'Andriamanitra ny fanaovana ny marina sy ny fifankatiavana eo amin'ny mpino io moa dia tiany Jaona faritana mihitsy ary zay apôstôly ny fitiavana azy satria izy de namerimberina mihitsy io didy napetraka Jesoa de ny fifankatiavan'ny mpianatra io ary de ambety teniny io ary fotokevitra arosony ao anatin'ity epistily ity sy ny epistily manaraka ihany koa de asehon'io zany fa pirofo ny mahazanak'Andriamanitra ny fanehoanany marina sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy-pino ny fahadimy ao anatin'izany a dia eo amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo eo amin'ny andininy fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambe folo io kosa zany a de lazainy Jaona fa ho alan'izao tontolo zao ny mino satria tsy namany intsony noho izany efa namana manana ny fiainana mandrakizay ireo ka dia nandao izao tontolo zao ka tsy mba isany namany zao tontolo zao intsony ary zay no mahatonga ny hoe tonga mankahala ny mino izao tontolo zao hita matetika moa zany a rehefa misy fiovampo eo amin'ny olona anankiray a ary niaraka tamin'ny namany maditra izy ka rehefa tonga ny fotoana hoe niovafo izy a de halan'ireo naman'ireo satria
tsy namany ntsony ary de tebatebany esoesony ary anaovan'izao teny ratsy rehetrarehetra zao a mba tonga azy ho leo a na tonga azy hiverina hiaraka amin'ny indray am'izay faratsiana zay fanerahana teo aloha ary ja indrindra nefa no asiny jaona resaka eto hoe nahalan'izao tontolo zao aza de efa ampahafantarina mieloha zany a satria ianareo a de efa manana ny fiainana mandrakizay zay efa mitoetra ao anatinareo ka tsy tokony misy hiverenan-dalana intsony ny am'izay hoe ho naman'izao tontolo zao zany. Ny andiny fahinina amby folo sy ny fafito amby folo kosa de aseho hoe modelin'ny fitiavana ny famonjena nataon'i Jesoa Kristy sy ny fitsimbinany ny madinika namana. Ary izany de hitantsika tokoa fa Jesoa tetỳ ambany masoandro dia isany azo lazaina fa hoe nijery ary namaly niataka ireo zay antsoina hoe mila vonjy izy ka ireo zay mila vonjy de natonony Jesoa ary nomeny Jesoa Kristy valiny avokoa zay manandrify zay ataka nataony ary indrindra moa ireo madinika teo amin'ny fiarahamonina dia notsinjoviny Jesoa satria ireny le voailikilika reny le tsy mba misy mpijery ary reny kosa nefa de hita ny tompo ary esehony zany ka lay fiainany Jesoa Kristy tetỳ tany maneho zany fitiavany zany ary fahatanterahany famonjena de zany mihitsy le modeliny fifankatiavana zay tiany tompo mba hiainana sy ho tanterahany reo mpianatra manaradia azy. Ny fahafito dia hita ao amin'ny andininy fahavalo amby folo ka hatrany amin'ny faharoa amby roapolo aseho amin'ny asa sy amin'ny marina ny fitiavana kristianina ary atao eo anatrehan'Andriamanitra izany. Io zany a de teny tena ambara tokoa mba tsy hisy fiatsaram-belatsia eo amin'ny fiainany samy-pino. Indraindray mantsy a ny zavatra mitranga de zao maneho fitiavana eo amin'ny vava, maneho fitiavana eo amin'ny fihetsika fotsiny ny sasany fa ny ao anatin'ny fony tsy tena manambarana zany ary io le ahitsy eto, io le lazainy eto ary io no tiany jaona hoe elao zany toetra zany, elao zany fomba zany fa oka ny marina de ny marina ihany no hijorony ny manaradian'i Kristy ka ny fitiavana zay asehony de aoka ho tena fitiavana marina tokoa eo anatrehan'Andriamanitra zay mandinika ny vosiny fo malala na de ny fanirinao sy ny fikasanao mbola tsy mivoaka ao anatinao akory aza am'izay fotoana zay tsy voafitaka ny manodidina anao ny am'izay fitiavana nasehonao fa tena fitiavana tanteraka tokoa ary maneho le fitiavan'i Kristy efa monina ao anatinao lay votsara zay efa niraisinao no isehony zany fifankatiavana zany ary zay indrindra natonga an' Jesoa nanambarany le hoe didy vaovao no nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo no oka mba hifankatiavanareo kosa. Zay zany no didy nomeny Jesoa Kristy ary io no asen'ny jaona hoe tokony iorina tsara am'izany lay fifankatiavana tsy misy fiatsaram-belatsia fa madio sady masina. Ny fahavalo sady farany amin'izay fanazavana natolotra zay de eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Ny didiny zany hoe ny didiny Jesoa Kristy dia ninonina ny anarany de ninona ny anaran'i Jesoa Kristy zay zanak'Andriamanitra ary ny fifankatiavana zay napehitra ny ihany koa ary tokony ao amintsika izany ary aoko zany no aseho fa manana ny fanahy masiny sika satria amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra ao anatitsika no isehony zany sy mitarika atsika anatanteraka an'izany de io zany no hambaran'zay ijaona amin'ny fisehony zany fifankatiavana sy ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra zany de ny fisehony ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainana olona anankiray mijoro ho vavolombelon'ny tompo. Izo sika riavana dia hiditra eo amin'ny tapany faharoa amin'ny fanazavana ity epistily voalohany soratan'i Jaona ity am'izao lesona faharoa zay tanterahantsika izao ka de hiditra amin'ny toko faefatra isika. Ny toko faefatra dia manana andininy maromaro raika amby roapolo no isany ao ka dia asiantsika zanam-pizarana zany ka ho zaraintsika enina
izany toko fa efatra zany. Ny voalohany a dia eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia asehony Jaona ny fampitandremana ny fampianaran-diso anankiroa izay mitranga tamin'izany taonjato nisy sy ny ainany Jaona zany. Dia ao le antsoina hoe seraintianisme sy ny atao hoe docetisme. Ireo zany a dia fampianarana anankiroa zay nipoitra tao anatiny zany taonjato tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany ary fiandohan'ny taonjato faharoa tamin'ny mbola andro nahaveloman'ny Jaona zany. Ary izay indrindra ny nanoeran'ny Jaona azy ka nampitandreman'ny Jaona ny olona tamin'ny alalan'ny fandefasana izao epistil zao. Ka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ny firesahana mikasika an'izany. Ary nambaran'ny Jaona fa nahay sandoka mihitsy ny fanahy izay milaza tena ho mpaminany mitondro zany fampianarana zany. Dia zany no ko fantatritsika fa efa nisy tamin'ny andron'ny apôstôly ity faminaniana sandoka sy ny fampiasana fanahy sandoka mitondra fampianarana diso ity. Ary mbola misy zany mandraka ankehitriny dia indrindraindrindra zao hitatsika marobe ety ambany masoandro zao. Na ny mpita aza moa be deaibe eto amin'ny tanindrazantsika dia maro tsy tambo isaina ihany koa. Ny faharoa dia amin'ny andininy faefatra sy ny andininy fahenina ka hatrany amin'ny andininy fahenina. Ao kosa dia mampiorina tsara ny mpino mba hitoetra amin'ny fanahin'ny fahamarinana ary anda ny fanahin'ny fampiviliana izay tsy avy amin'Andriamanitra ny apôstôly Jaona. Hitany mantsy amin'ireo lay olona nandreny fampianaran'ireo atao hoe docetisme sy seraintianisme ireo fa ohatra ny nampironany olona le izy ary ohatra ny nanaitra ny olona satria tohatra manakaikaiky marina nefa mamilivily ny olona. Ary dia zay indrindra no ny ilazany hoe tandremo ny fanahin'ny fampiviliana ary oka anda mihitsy reny fanahy ratsy zay mampisaraka amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny amin'i Jesoa Kristy ireny, fa tsy avy amin'Andriamanitra akory ireny fanahy hafahafa ireny. Ny manarak'izay ny fahatelo ny fizarana fahatelo dia hitantsika ao anatin'ity toko faefatra ity dia manomboka amin'ny andininy fafito zany ary hatrany amin'ny faharaika amby folo. Eo kosa zany Jaona dia manentana ny mino mba hifankaty satria toetra amam-pomban'Andriamanitra ara-pivavahana izany fitiavana zany. Raha aseho zany toetra amam-pomban'Andriamanitra zany antsoina amin'ny teny frantsay hoe attribut de Dieu religieux dia izao no heviny ao anatiny zany toetra amam-pomban'Andriamanitra zany ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra. Io koa zany le mba tiany Jaona hoe ny olona manara-disy mivavaka amin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'i Jesoa Kristy dia tokony hanana an'izany, hanana ny fahamasinana io miavaka amin'izao tontolo izao, tsy manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao ary manana fitiavana ny ihany koa ka tokony ho tafiana izany amin'ny fanarahana ny Kristy ka dia hitafiana tokoa Kristy mba izany toetra mampombany Kristy masina sy feno fitiavana zany no hijoroany ny mpino manaraka azy. Ary izany moa no natao dia efa didiny Kristy zany ary io koa no tokony ho tanterahany sy fanetanany mino mba hijoroany vavolombelona ety ambany masoandro. Ny faefatra manaraka an'izany dia eo amin'ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo. Eo amin'ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo dia aseho hoe ny manana ny fanan'Andriamanitra no mitoetra sy hitoeran'Andriamanitra ary manaika an'i Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra. Averiko indray, ny manana ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra sy hitoeran'Andriamanitra ary manaika an'i Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra. Zay tsy manana ny fanahin'Andriamanitra zany dia tsy tonga mihitsy amin'izany fanekena an'i Jesoa zany ho zanak'Andriamanitra. Ny tsy manana ny fanahin'Andriamanitra zany dia tsy hitoeran'Andriamanitra mihitsy koa ary tsy manana an'i Jesoa Kristy ao anatiny. Ary zany le afatra eto sy ny teny izay ataony apôstôly Jaona tsindriny mafy amin'ireo olon'Andriamanitra izay manara-dian'i Kristy ireo. Zay
iarovana azy amin'izany fampianaran-diso samihafa efa mipoitra zay somary manahirana eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra amin'ny fiarahamonina ara-panahy teny fiangonana zany. Ny fahadimya ao anatin'ity Jaona toko faefatra tya de ny indiny ny fahafito amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo. Jaona voalohany toko faefatra ny indiny ny fahafito amby folo ka hatrany amin'ny fahasivy amby folo. Io kosa zany a de anehoany Jaona hoe ny olona rehefa manana fitiavana de tsy tokony hitoetra sy hanjaka ao amin'ny ntsony ny tahotra, ny tahotaho-pona, fa tsy manatahotra ny olona manana fitiavana hoy Jaona, satria ny tompo efa tia azy taloha ary zany fitiavany tompo azy zany no mandroaka izany tahotra zany. Maninona moa Jaona no miresaka an'izany hoe tahotra zany ary miresaka ny fitiavana io ary manambara ny amin'ny tompo. De hita tokoa fa ao amin'ny Genesis toko 7 ary amin'ny farapariny efa lavo ny olona ary ninanany Adama ny voankazo tao an-tsaha de voalaza ao anatin'ny tantara hoe rehefa nandeha nitsangatsangana tany amin'ny sady Jehovah'Andriamanitra dia niantso hoe Adama aiza ianao, de namaly Adama rehefa avy eo satria natahotra izy ary de niafina sy ny hery nandositra an'Andriamanitra ary zay fahatahorana sy ny fierena ary ny fialana ho lasa lavitra tafasaraka amin'Andriamanitra zay le aseho hoe io tahotra io, zay le tahotra zay de mampisaraka an'Andriamanitra satria ny ota ao anatin'ny olona no mitondra azy lasa manana fahatahorana ka mampiatakataka azy ary mahatonga azy miezaka manalavitra an'Andriamanitra satria Andriamanitra de fatany fa mahalala ny fahotany, zay fahotany tsy tiany mbola ialana ary de zay no mitondra ny fahatahorana. De zay ny anambarany Jaona hoe tsy manatahotra ny manana fitiavana satria ny tompo efa tia azy, ka zany fitiavany tompo zany no mandroaka ny tahotra io satria azo ny antoka fifahisan'ny zanak'Andriamanitra izy nanam-pihavanana tamin'Andriamanitra no ny asa mpamonjena zay nitanterahan'i Kristy. Ny fahenina farany amin'izany toko faefatra zany dia eo amin'ny andiny ny faharoapolo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Io de pirofo ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavana ny rahalahy satria didon'ny tompo raha teo zany. Ao anatin'ity andiny soratra masiny ity de miresaka mihitsy ny apôstôly Jaona eo zany atao hoe fitiavana zany. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa makahala ny rahalahy de mpandainga izy, fa zay tsy tiany rahalahiny zay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany. Zay le ambaran'ny andininy faharoapolo ary de zay indrindra no tenenin'ny Jaona hoe ianao aza raha milaza fa hoe tian'Andriamanitra zay tsy hitanao akory de mihatsara velatsehanao raha ohatra ka tsy tianao akory ny rahalahinao zay hitanao. Ary io tsy misy hoe fa satria izy tsy tia ka de tsy tiako koa, fa tokony ho tia ny rahalahinao mandrakariva ianao satria ao anatin'ny fampianaran'i Jesoa Kristy zay raisiny Jaona ary ampitainy ao anatin'ny epistily de reny tenin'i Jesoa rehetrarehetra reny hoe raha misy mamely totoondry ny takolakao avy de omeko ny takolakao akavanana. Ny dikan'ireny de ny hoe raha misy aza olona te hilady aminao ary manao zay hatafitohinanao de zao aza tezitra amin'ny akory fa asehoiny fitiavana. Ary de zay mihitsy le lazain'i Jesoa hoe tiavana ny fahavalonareo azy, tiavana ny fahavalonareo azy. Ary de zay ny ilazana hoe zay manao soa sy maneho fitiavana zay nanisy ratsy dia manambatra vainafo ao andohany. Ahoana moa zany hevitra zany manambatra vainafo ao andohany zany? Rehefa nisy olona naneho fahakalana anao ary nanisy ratsy ianao mihitsy aza teo amin'ny fiainana nefa asianao soa de misy fotoana hatongavany sainy hoe za moa de tena nanao ratsy an'itsy olona itsy kanefa de tsy namaly ratsy ahy izy fa dia za ndray aza no asoaviny de isaky ny fakahita amin'ny olona izy, isaky ny mahatsiaro an'izany nataony zany izy de miredareda ao anatin'ny lony sy ny sainy ary ny fony ny nenina tam'izay rehetra nataony ratsy
tamin'ny olona zay nanaovany ratsy io. Ary zay le hoe manambatra vainafo ho andony, tsy hoe miloloha afo izy akory, fa ny sainy sy ny fony ary ny fanahiny zay mihevitra ny ataony, de zany indrindra no tsy tafandromandry intsony, satria miapangazy isan'andro no ny ratsy nataony tamin'ny olona zay nanaovany zany, kanefa namaly soa, naneho fitiavana izany olona nanao ratsy azy izany. Ary zany mihitsy Jesoa na no enjehina sy ny kapohina no ratrana no esesoana azy, de mbola niovitainy Jesoa ny famonjena mba hananako sy hanananao zay namany mpanota, kanefa nandray zany famindram-pon'Andriamanitra zany. Ary de zany koa ny tokony hifankatiavantsika, satria olona samy nomen'Andriamanitra famindram-po tao amin'i Jesoa Kristy sika, nanehoana lay pirofo ny fifankatiavana, lay pirofo ny fitiavana mba hisiny ny fifankatiavana, de zany koa no tokony ho fiainantsika mindro. Raha mangona tokana zany dia ny fampianarana taon'ny Jaona ato anatiny ty toko fa 4 ty sy ny toko 7 hitantsika teo, de mitona ho am'izany atao hoe fitiavana, de le fitiavana masina ary le fitiavana marina zay nasehon'i Jesoa Kristy ka tokony fiainan'ny kristianina na ny mpanaradian'i Jesoa, ireo mino azy ka manatanteraka ny asany. Zao sika ry havana de hiditra amin'ny fizarana faharoa lehibe de ny fanazavana ny teny sarotra ary ny tendry mialoha rososona araky ny fandaminatsika ny fianaratsika mandinika ny teny ary ny boky ato amin'ny baiboly. Ny voalohany zany ny diratsika de ny fanazavana ireo teny sarotra. Misy teny sarotra vitsivitsy miisa eo amin'ny 4 no etitsika. Ny voalohany de ny eo amin'ny Jaona voalohany toko 7 ka ny 9 voalohany. Ao zany misy an'le teny zay nambara ao anatiny zany Jaona voalohany zany. Zao zany le teny zay nambara ao anatiny ao hoe zanak'Andriamanitra tokoa isika ary amin'ny fisehoany de ho fatatsika tanteraka izany. De io le teny hoe fisehoany io na nasehony io de io kosa de nambara zany ao anatin'izay hoe raha miresaka an'izany ny soratra masina dia aseho hoe nomeny, zany koa ny hevitra asehony hoe le fitiavan'Andriamanitra zay naseho de hoe ny fitiavan'Andriamanitra zay nomeny ho atsika dia hita sy miariary ao amin'i Jesoa Kristy sy ny fahatongavany olona de ty ambany masoandro. Toy zany koa eo amin'ny 15. Ao amin'ny 15 koa de misy le teny hoe hanaisotra. Toy zao zany lay ao amin'ny 15 rehefa jerentsika izany andiny soratra masina zany eo amin'ny 15. Toy zao no fivakin'ny teny ao am'izany 15 zany, jerentsika any an-trano zany. Fa eo zany lay hoe hanaisotra zany dia hitondra, zay zany no hevitra zay asehony hoe manaisotra no naseho hanaisotra ny ota. Zay le ao anatin'ny baibolitsika ao. Fa azo adika ihany koa zany hoe izy no naseho hitondra ny otatsika. Zany hoe Jesosy zany tonga taty tsy naseho fotsiny mba hanaisotra fa tena nitondra mihitsy, ary zay fanazava-teny zay no entina mba hahazavazava kokoa amintsika no hoe le naseho hanaisotra zany de ambara hoe tena nitondra, zany hoe nandray an'le fahotantsika ary de nitondra n'zany fahotantsika zany teo amin'ny nataony sy teo amin'ny tenany sy teo amin'ny fiainany Jesoa. Ny fahatelo de ny filazana mikasika an'reto le hoe docétisme sy ny serentianisme reto. Io moa zany de fa namoahana fampianarana izy io tamin'ny fotoanandro, ary hitatsika ny amin'ny gazety taratry ny Famonjena any izany fampianarana zany, kanefa ho lava raha ohatra ka mbola hikaroka an'izany sika fa asiana teny foy eto zany am'izao fianarantsika izao. Inona lay docétisme? Ilay docétisme araky ny voalaza de ny hoe
tany mifaraparany taonjato voalohany ary ny fiandohany taonjato faharoa no nitrangy zany satria teo Jaona no mbola velona ary teo zany no niseho sy nyroborobo tokoa ary fampianaran-diso zay te hitsofoka mafy any anatin'ny fiangonana zany. Indikan'le hoe docetisme de avy amin'ny teny grika hoe dokeo, ka io teny hoe dokeo de midika hoe tahaka, zany hoe tsy tena mitovy fa manahanahaka fotsiny. Ary de zao no hitondrany ny fampianarana ao anatin'izany docetisme zany. Reto docetiste reto zany dia nihevitra fa Jesoa tsy tena olona tokoa akory, fa tonga teto ambany masoandro izy ary nitafy nofo, ary zany fitafiany nofo zany de tahaka ny olona izy fa tsy tena olona akory. Ary izy no Kristy zay atao hoe raha zany Kristy zany no jerena sy lazaina ao anatin'ny fampianarana tao anatin'ny grika zany de hoe zany Kristy zany rehefa tonga ty ambany masoandro de fanahy madio zany, pur esprit moa ny antsony azy, dia io no azo lazaina fa hoe rehefa tonga ty ambany masoandro dia tsy mifanerasera amin'ny zavatra maloto akory, fa raha tonga zany io Kristy io de nitafy nofo fotsiny izy mba ahafahany mamita ho tahaka ny olona mananota ary de manatanteraka ny asa maha Kristy azy na maha Mesia azy, de tahaka ny olona fotsiny izy am'izany fa tsy tena olona akory. Ary de fomba fihevitra tam'izany fotoana zany moa izy io ho filazana fa ny olona de voary tsy madio ara-panahy akory, zany hoe tsy pur esprit fa mbola atao hoe manana petopetina ihany. Fa ny Kristy kosa dia pur esprit, zany hoe tsy misy petopetina mihitsy fa fanahy madio avy any an-danitra zany. Ary ho fiarovana n'zany fanahy madio avy any an-danitra zany de zay no hoe nidina tetỳ tany izy ho tahaka ny olona raha ny fono hoditra sy ny fono nofo fa tsy tena olona akory. Ary rehefa tonga ny fotoana zay zany ny hitan'ny zareo ao anatin'izany fampianarana zany dia rehefa tonga ny fotoana zany zay nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana velively akory ilay Kristy, fa ohatrany jaly fotsiny izy ary ohatrany maty fotsiny izy fa tsy tena maty akory, fa lay nofo zay notafiny iny voombo amin'ny hazo fijaliana iny, fa Kristy lay pur esprit de tsy maty akory ary tsy maty velively. Ary de zany fampianarana zany ohatrany somambisamby, ohatrany hoe marina zany satria Jesoa ve de ho resiny fahafatesana ka tsy maty izy, fa mety mitovitovy am'izany ary fomba nentina nanazavany zany na de Jesoa nitsangana tamin'ny maty io aza. Kanefa zay indrindra le teneniny Jaona eto hoe Jesoa de tena olona tokoa ary Jesoa de tena Andriamanitra tokoa. Jesoa tena maty teo ambony hazo fijaliana fa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, fa tsy nisy hoe tsy Kristy no maty teo amin'ny hazo fijaliana zany. Fa raha izany de ohatran'izay koa ny famonjena, ny famonjena de tahaka ny ohatrany hoe vita, kanefa ay tsy vita akory ny famonjena, fa Jesoa lay maty teo amin'ny hazo fijaliana kay tsy maty akory fa mody maty fotsiny, fa le Kristy tsy azo ovombona amin'ny hazo fijaliana ary tsy mety maty. De zany fomba fampianarana hafahafa somary manahirana raisiny zany de zany indrindra le toerin'ny Jaona eto hoe tandray mitsara zany docetisme zany fa zany fampianarana zany mamitaka atsika izany. Tohatra manindraindra ny fahamboniny Kristy kanefa mamitaka ny olona hoe tsy tena tanteraka ny raha izany ny famonjeny. Ary raha tsy tena olona Jesoa de tahaka ny anjely zany, satria ny anjely koa de misy fotoana mitondra nofo amandra ary de miresaka amin'ny olona mba tsapain'ny olona ihany koa. Ka Jesoa tsy tahaka ny anjely fa Jesoa Andriamanitra tonga nofo niara-nonona tamintsika fahataterahan'ilay famonjena zay nikasain'Andriamanitra. Ny faharoa de le hoe serentagnanisme, serentianisme. Io moa zany de avy amin'le anaran'le olona namorona azy hoe serente, ka i serente de isan'ny azo lazaina fa
olona nanana anjara tao anatin'ny fiainam-pivavahana religiozy izy zany a raha fomba filaza azy. I Saint kosa zany a de nilaza hoe Jesoa de tena olombelona tahaka ny rehetra, zay indray zany ny azy, olombelona tahaka ny rehetra, zany hoe famadika noho nle teo zany. Fa saingy rehefa vita batisa izy de nandray ny fanahany Kristy, zany hoe olombelona Jesoa fa tamin'ny fotoana nanaovana batisa azy a no nandraisany ny fanahany Kristy, ka nijorony sy nandianany ary nanaovany asa rehetra hoe Kristy izy. Ka rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana ny Kristy dia niala tao aminy, izany fanahany Kristy zany, ka tsy maty teo ambony azo fijaliana arak'izay voalaza i Kristy, fa ny nofo zay notafiny zay nalainy nakantoerana tao amin'ilay Jesoa avy any Nazareta, olombelona araky ny filazany no voaomby tao amin'ny azo fijaliana, fa tsy Kristy akory. De hitantsika ao anatin'izany a fa fampianarana anankiroa zay efa niseho tamin'izany fotoana zany, ny ray tsy tena Kristy io, ary ny ray kosa olombelona tahaka ny olona rehetra Kristy, fa ny Jesoa fa nidira fanahany Kristy fotsiny izy tamin'io fotoana io, ka Jesoa no maty teo amin'ny azo fijaliana, fa Kristy kosa niala tao aminy tao anatin'izany fotoana zany. Zany fampianarana rehetra zany a no lazai ny Jaona eto hoe tandremo ny fanahy, ny fampiveliana, fa mahadiso atsika zany, ary de hita ao amindreo toko sy andininy zay nambarany teo ny filazanan'izany. Ny faharoa zany a zay entitsika ka nahafatra ihany koa zany a sy hitondrana fanazavana, de le filazanany hoe avotra eo amin'ny toko faefatra ny andinin'ny 10 mo no ahitantsika an'izany. Io teny hoe fanavotana io zany a ao anatin'ny soratra masina dia mitondra hevitra anankiroa, tohatra mitovy koa kanefa tsy tena mitovy tanteraka, fa misy fotoana ny fisehony sy ny fanambarana azy. Ny voalohany zany a de le hoe expiation amin'ny teny frantsay, ary io expiation io amin'ny teny grika de hoe ilasmos zay no. Rehefa io ilasmos io zany a no mipetraka ka nadikatsika amin'ny teny malagasy hoe avotra, dia izao no hevitra fonosiny zany. Io teny hoe fanavotana io na ny avotra zany a de fanesorana sy fisoloana voina ny mpanota, fanesorana sy ny fisoloana voina ny mpanota. Io de nampiasaina tany amin'ny fanekena taloha. Ny olona mpanota zany a de mitondra ondry izy na mitondra atao hoe fanatitra hodorana izy, de le otany rehetrarehetra iny zany a no nientiny ny ondry iny a, ary de le ondry ny dorana sy vonona fa izy velona voavela eloka. De zay zany le hoe niala teo aminy ny fahotany, le expiation, zay zany a no resana ao anatin'izay zavatra zay. Fa ny faharoa kosa de le hoe propitiation, io kosa zany a de ambara amin'ny teny grika hoe elasteros, zay kosa no filaza azy. Io elasteros io zany a dia ao amin'ny testamenta vaovao kosa zany a no tena ahitana azy, fampionona fahatezerana sy fampitoniana fahatezerana no ilazana azy. Zay zany le izy tsy resaka atao hoe tahaka an'le tany amin'ny fanekena taloha, fa hoe Jesoa Kristy a de fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra, io no fanatoniana ny fahatezeran'Andriamanitra. Zany hoe ny olona zany a rehefa mitalao amin'ny Jesoa, Andriamanitra tezitra amin'izay ota rehetra, satria ny ota de matezitra an'Andriamanitra. Fa ny olona manana an Jesoa zany a de tony ny hatezeran'Andriamanitra no izy manana ny Kristy, satria araky ny voalaza de Jesoa mangataka sy mitaraina ary mivavaka ho atsika mandrakariva ao an-dapan'ny fahamasinany ray. Ary de zay nisehony le hoe fanatoniana ary fampionona fahatezerana, zay zavatra zay. Zany hoe eo zany a de metony ny fahatezeran'Andriamanitra no ny amin'ny Jesoa Kristy, ka ny olona mino ihany no mahazo an'izay hoe matony ny fahatezeran'Andriamanitra zay, ny
atao hoe ny asa mpanavotana nataon' Jesoa ary raisiny zay rehetra mino izany. De io zany a no nantsoina hoe propitiation na antsoina ihany koa hoe hilasteros amin'ny teny grika. Zay zany a no teny sarotra fa amaraparana azy sika amin'ny fizarana faharoa amin'ity fanazavana teny sarotra sy ny tendry mialoha rososony ity. Ny tendry mialoha rososona zany a de misy andininy maro anatiny ao a, dia eo amin'ny andininy eo amin'ny toko fahatelo ny andininy voalohany sy ny fahenina de miresaka momba ny tendry mialoha rososona ny filazana fa tsy malala sy tsy malala ny Andriamanitra ary tsy avelan'Andriamanitra malala azy ihany koa zay tsy zanak'Andriamanitra. Ary de hitantsika ao anatin'izao fa maninona ny tsy malala izy ary tsy avelan'Andriamanitra malala, de satria zay le hoe tsy ao anatin'le voatendry ho am'izany izy. Ny faharoa dia ny filazana eo amin'ny andininy fahafolo eo amin'ny toko fahatelo zany a, de miresaka ihany koa le hoe naterak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly. De hita zany fa ety ambany masoandro ety zany a de misy fanjakana anankiroa ety ambany masoandro, de ao zany a le atao hoe ny zanaky ny fanjakany mazava sy ny zanaky ny fanjakany maizina. Ka ny zanaky ny fanjakany mazava no vahoaka ny lanitra, fa ny zanaky ny fanjakany maizina no zanaky ny devoly, vahoakan'ny fahaverezana. De eo zany no resahany io a, ary eo zany no aseho izany filazana zany. Manaraka an'izay moa zany a de ny firesahana sy ny filazana eo amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy faefatra amby folo ka hatrany amin'ny fahadimy amby folo a, ny momba ny hoe anjara fiainana sy ny fahafatesana. Zany no resahany eo a, hitantsika am'izany fa mizara roa mihitsy ary zay no matendry mialoha rososona azy, ny manana ny fiainana ka manana anjara am'izany fiainana zany sy ny tsy manana anjara am'izany, de zay voatondro hoany am'izany atao hoe fahafatesana zany, zay tafasaraka amin'Andriamanitra tokoa. Ny fahaefatra zany a de ny andininy faefatra amby roapolo amin'ny toko fahatelo. Inona ny zavatra hitantsika ao? Ny mitoetra ao amin'ny ray ao am' Jesoa sy ny tsy mitoetra ao amin'ny ray na ao am' Jesoa. Zany koa zany no aseho eo a, ary ny filazana reny fisarahan-javatra anankiroa reny a no fanamafisina ny filazana lay hoe fanjakana anankiroa ety an-tany. Ary reny moa zany a de efa hita efa hatrany aloha, ary zay nisiny le hoe fanendrena mialoha, satria misy efa tsy ao tsony a ary misy zay miditra ao ka ao anatin'izany fanjakana voahomana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra mandova ny lanitra zany. Ary eo koa zany a ny fanjakana voahomana ho an'izay ho very satria tsy manana anjara toerana ao am'izay misy an'Andriamanitra. Ary ny fadimy sady farany moa dia ny mahay manaiky an' Jesoa. Io a de hitantsika eo amin'ny andininy toko faefatra ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Miresaka mihitsy hoe misy olona tsy mahay manaiky an' Jesoa ary inona no anton'izany. De zay le hitantsika tany amin'ny filazantsara zay efa nresantsika tany aloha tany hoe tsy misy mahay manatona ho Jesoa raha tsy ny ray anatona izy. Ary ao anatin'izany Jesoa no milaza manao hoe misy ihany ny miaino fa tsy mare, ary misy ny mijery fa tsy mahita. Inona ny mahatonga an'izany? De satria tsy nampianarin'Andriamanitra an'izany izy ka tsy afaka ary tsy mahay manatona ny tompo na mahay manaiky an' Jesoa, satria tsy tafiditra ao anatin'ilay vahoaka ny lanitra izy, de lay ao anatin'ny fanjakan'ny mazava, fa efa ao anatin'ny fanjakan'ilay very vahoaka nylay satana sy ny firongony koa. De toy izay ry havana no azo an'lorana ny lesontsika faharoa, ary dia ny faniriana de ny ananantsika faharetana trany sy ny fahalinana indray ho amin'ny fanarahana ny lesona manaraka. Isaorantsika ny tompo ry havana ny fahatanterahany lesona faharoa amin'ny fanarahantsika nyity Epistil'i Jesoa Jaona ity, ary mamarana azy tsika amin'ny lesona fahatelo farany amin'ny heriny.
ary dia mbola manentana antsika hatrany satria ny Jaona voalohany toko fahadimy zany a no resantsika amin'ny lesona manaraka dia manentana antsika riavana amin'izay mbola afahantsika manohy ny fanarahana ny lesona ary koa eto zay dia manentana antsika ihany koa hazoto amin'ny fandehanana mandeha mivavaka aty am-piangonana ary izao fandaharana izao a dia ninina natao aty am-piangonana fa tsy any an-trano ntsony mba hatserovantsika sy mba hatonga antsika hanembona ny hoe zao ny fiangonana Amparibe Famonjena dia le Amparibe Famonjena zay nitaiza ka dia manantena antsika riavana fa ho tonga maro sika indrindraindrindra andro fandraisana amin'ny alahady ho avy izao dia ho avy tanteraka miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany sika mamarina tanteraka isika izao fandaharana izao a ary dia mangataka sy manasanao aho zay manaraka ity fandaharana ity mba hitsangana handray ny tsodrano zay ho tononona sy ambara amin'ny anaran'ny Tompo. Tanteraka aminareo ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho sainy iray sy vava iray no rahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesoa Kristy tompontsika. Mahiriza ka mahifa ary Jehovahandriamanitra ny homba izay tsara. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Taletana guavitambina retumbu muzzi o ampiasa wetijuanu loza ratsy mitorony filazantsara